Miarabantsika rehetra ny tokantrano any dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka hanepontsika haneponao tsirairay ihany. Misy fanontaniana ohatra amin'izao mipetraka any an-tsain'ny maro hoe tokony hankalazaina ve ny fetin'ny Paska? Le teny hoe mankalaza, raha dikako tsotsotra sy hazavaiko tsotsotra dia tahaka an'izao le izy raha ny resaka ohatra. Hitanareo rehefa le misy an'le hoe 26 juin na 14 juillet na 31 décembre, resaka Saint-Valentin zany, dia samy mahafantatra tsika hoe ohatry ny ahoana ny fomba fankalazana an'izany. Le fankalazana io matetika dia famoazana fahatsiarovana. Raha ohatra zao ny hoe 26 juin fotsiny fetim-pirenena malagasy, dia foazina ao anatin'izay zany le fahatsiarovana nazahoana ny fahaleovantena. Dia ny olona conscient zany, surtout ireo antsoina hoe bekotry marolatra, dia mifoha ao anatin'ny sainy ny fijaliana, ny ady natrehany tamin'izany vanim-potoana zany ny combat nataony ary kisary marobe, ny torture, fijaliana, ny ranandrika ny alohan'ilay nahazahoana ny fahaleovantena. Dia rehefa azo ilay fahaleovantena dia misy fisentona mihitsy any anaty any hoe azo ilay fahaleovantena, dia io vaninandro io no mifoha mirapelina an'ireny souvenir rehetra ireny dia izay ilay hoe mahatsiaro. Ka ny sujet-ntsika dia hoe tokony hankalaza ve ny fetin'ny Paska? Zay le sujet. Le mankalaza mantsy, raha mandinika isika zao, misy karazany maro efa noteneniko teto ny fomba fankalazan'ny olona ny fetin'ny Paska io. Dia ao jerintsika izao tontolo izao resaka chocolat de Pâques, lapin, bitro, dia inona koa ny festin, finanana sy fisotroana, tena hoe miompampana mihitsy, ary ao ny mamy tampina mianjera-tatatra, ao ny migoka, mifoka, miloka, ary ao koa ireo misara-panambadiana, noho le histoira kely isan-karazany, noho ile vaninandro Pâques io ihany. Zany ny fomba fankalazana izao tontolo izao an'io fetin'ny Paska io. Faharoa, efa natsidiko tamin'ny sujet tany aloha hoe ny fety jiosy y compris ny Paska dia manana ny fomba fankalazana ihany koa ny jiosy, izay fanekena tsy azon'izy ireo ialana noho izy ireo handeha tany Egypta dia navoaka tamin'izay fanandevona izay, manome ny kisaritsika izay andevon'ny fahotana, navoaka an'i Jesosy Kristy ihany koa tamin'izay fahotana izay, hiampita hiala amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana, satria izay le endrika namoahana ny fiangonana Israelina tany amin'ny Exode 12, Exode 13. Rehefa nisy ny décret navoakan'ny Farao tamin'izany vanim-potoana izany hoe tsy maintsy haringana ny lamatoa ny zanak'Israelina rehetra, dia natsimbadika Andriamanitra izay situation izay, dia lasa passage ilay ombre de la mort, aloky ny fahafatesana ho an'ny fiangonana Israelina tamin'izany, fa nifototra indray tamin'ny lamatoan'ny Egyptianina rehetra. Dia izay kisary izay indray izay ilay libération, fahafahana nomeny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka raha petraka zany ny fanontaniana hoe tokony hankalaza Paska ve isika, dia izaho manokana tsy manohatra ny jiosy izay mankalaza ny Paska, ary ny fankalazana dia tokony fahatsiarovana, commémoration an'izay fijaliana, surtout ilay asa tanan'Andriamanitra tsy toa nanafaka ny fiangonana Israelina tamin'izany vanim-potoana izany tao amin'ny aloko ny fahafatesana, ny ampita ny ranomasina mena ho any amin'ny fiainana kisary, dia tsy inona izany fa ny tany Kanana. Dia izay selon ny Torah dia mazava ho azy, satria fanekena tsy maintsy neken'ny fiangonana Israelina tamin'izany ny jiosy, ny Hebreo sy ny taranaka farany mandimby, ary tsy afa-miala amin'izany ny vahoaka-tsisy jiosy dia mankalaza ny Paska izy, ary valabila tsara amin'izay fotoana izay ny fankalazana
eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa. Tiako tsindrina ihany koa de hoe ny fankalazana entre parenthèse le hoe mankalaza fa ny tena marina hoe commémoration mahatsiaro mamoha an'izay histoire izay, surtout le œuvre, lay asan'Andriamanitra tsy toa zay no foaziny eo amin'ny fiainana, eo amin'ny natiora fanompoana, eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria ireny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ireny, miendrika fahafahana na endrika hafa, de ny zavatra tena tokony ho tsaroantsika, tsy tokony ho adinontsika ireny. Izay le voasoratra any amin'ny baiboly hoe saintsainy mandrakariva hozy izy ny fahagagana nataony. Hatreo de azo atao tsara izay commémoration izay. De mikisaka tsika ty amin'ny pasika kristianina. Nanafahan Jesosy Kristy ny fahotantsika, nanombohan Jesosy Kristy an'izany fahotantsika zany teo amin'ny hazofijaliana, tokony tsarovana ve sa tsia? Zaho manokana de pour hoe tokony ho tsarovana zany, tsarovana ho aho. Zany hoe rehefa mahatsiaro zany tsika de mamoha zany hoe ny sentim-potsika rehetra, ny sentimentsika, ny âme-tsika, ny fisainantsika rehetra de mirapele fa nisy asa ngezabe fanafahana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, de nanomboha ny fahotako sy ny fahotanao ary nanolora ny ainy. Efa nazavaiko teto zay resaka hoe manolotra ny ainy zay, nanolotra ny ainy zay, ity ny tenako izy izy ary ity ny rahako fanekena vaovao. Am'izay fotoana zay valable tsara ny hoe mahatsiaro commémoration, ary na oviana anareo izy izy no mihinana sy misotro de ny manambara ny nahafatesana, zany hoe le acte nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, miproclamer an'izay tsika, mireconnaître zany fa nisy an'izay acte izay zay tena hoe sacré sarobidy indrindra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana amiko manokana, de tsy misy maharatsy an'izany fa tena hoe pozitif tsara mihitsy ho antsika mpino de hisondrotra de hitombo ara-panahy ny fahatsiarovana izay asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy, nanolorany ny ainy sy nandatsahany rany teo amin'ny hazofijaliana izay. Tsy tokony hankalaza pasika kosa isika rehefa hoe ohatran'ny ahoana, rehefa mametraka sy mampiakatra ny lanjany'ity zao tontolo zao ity. Aka ohatra tsika rehefa avy n'andro pasika ohatra zao, ny lundi de Pâques zay nitofanantsika olombelona, de mitobaka ny kermesy, ary ao anatin'izany kermesy zany de misy ny resaka filokana, fimamoana, filibana, zavatra maro isan-karazany. Zany mbola manapaka eto Madagasikara zany, tsy afa-miala am'izany tsika, ohatra velona hitatsika ny ainan'izany daholo, ny baolina, ny toaka, aflot tena hoe mikoriana, ohatra fotsiny zany de plus ny toaka, ny sigara, ny misarabady, ny mamoatatatra sy ny sisa rehetra. De tokony hankalaza pasika ve tsika am'izay? Ianao ihany mamaly an'izay valim-panontaniana izay, ka amehezako an'izay fizarana fohifohy zay hoe mila ankalazaina ve? Tsindriko tsara ataoko entre parenthèse le hoe mankalaza, satria le mankalaza routine le mankalaza, fa le izy tokony ho fiainana mihitsy, mahatsiaro, fahatsiarovana, commémoration. Ary zay le nambaran'i Paoly any amin'ny bokin'ny Korinthiana hoe any amin'ny filazantsara hoe na oviana ianareo, mahatsiaro izy izy, mihinana sy misotro. Zay zany no mena valeur, zay zany no foazina ao anatintsika, zay zany no natiora tokony ho velona any anatintsika. Ary tsika ray avana de tokony tsy hanao tsinotsinona zany hoe nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazofijaliana izany. Marina fa hoe zava-dehibe nitsanganany tamy maty, mihoatra amin'ny nahafatesana, fa tsy tokony ataontsika hisy latsaka na kely aza ny zavatra rehetra zay nataon'i Jesosy Kristy, nataon'i Mesia tety an-tany ny mpamonjy, mba hamonjeny antsika sy ampifanantonany antsika indray amin'ray surtout, hamerenany antsika indray lay état araky ny définition-n'ny pasika hoe esorony masirasira ela. Le masirasira ela de inona? Le ohatra ndraisiko teo hoe tokony hankalaza pasika ve? Tsia! Satria ny pasika n'izao tontolo zao de resaka bitro, resaka chocolat, resaka festivité, resaka festin, mamoatatatra, mamono vady, misarabady,
misipasipy etsy à gauche à droite, abus sy ny sisa rehetra viol. Ianao manampy azy eo amin'ny fiarahamonina betsaka izy, ary afaka manampy an'izany zavatra lazaiko izany ianao. De amin'izay fotoana izay tsy tokony tononona akory le hoe Pasika, satria misy zavatra saripady sy misy hasina avy any ambony avy any amin'ny tsitoa ao anatin'izany Pasika izany. Mino aho fa voarahinao ny hafatra hoe tokony hankalaza Pasika ve sa tsia? Anampiko farany an'ilay ohatra de hoe ajanony le fankalazana Pasika raha ohatra hoe pour être remarquable, raha hoe anao resaka hoe saut pour être intéressé, zany hoe mba ho jeren'ny olona. Zany mantsy ny zavatra misy. Raha ohatra izy ohatra hoe jiosy mesianika na hoe jiosy gasy na hoe tsy fantatro jiosy je sais pas zany de hoe Pasika de ataony fitafiana mianjaika sy fitafiana jiosy zany resahako eto de misy style sy hoe tena hoe jiosy zay le firehana. Fa ny fiainana sy ny natiora eo amin'ny fiarahamonina tsy misy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay sinagogan'ny Satana le olona. Amin'izay fotoana izay de tsy misy ifandraisan'ny Andriamanitra tsy tosy Beliala mihitsy. Satria le olona amin'le forme ivelany iny, amin'le masika anaovany iny, amin'le etikety lanjainy iny de tsisy ifandraisany amin'le Pasika. Satria mbola ny vatany mandehandeha iny mbola masirasira ela, mbola vongatsira be. Azonareo angamba le tiako tenenina. De ohatran'izay pareil feno ny fiangonana kristianina, satria Pasika ny andro mankalaza Pasika, andeha hitsangatsangana satria lundi de Pasika. Fa ny fiainam-panahy, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, zéro. Ary amin'ny vaninandro Pasika ohatran'ny hoe ampidera-kanjo, ampiderany moi je suis, ampiderany valeurako, ampiderany maizaho mabôgôsy ny fanamboarana volo sy ny sisa rehetra, manao exprès mihitsy miditra tara sy ny sisa rehetra. Zany resaka séduction rehetra izany le hoe entina ankalazana Pasika. Amin'izay fotoana izay tsy misy ifandraisana amin'le Pasika biblika mihitsy eo ny fankalazana le Pasika. Tsy tokony zany ankalaza an'le Pasika. Azonareo angamba le hafatra tiako ampitaina. Donc zany le hoe fahatsiarovana ny Pasika, zay le hoe commémoration zay de tokony zavatra mapetraka tsara ny stabilité fifandraisan'ny mpino anankiray amin'ny tompo, satria famoazana an'ilay asa nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary fanomezany lanjany zay ary tena hoe manetsika sy mamony any anatin'ny rehetra indray mampitombo ny dimension anaty ara-panahy ikarany amin'ny ambony kokoa. Mirary soa antsika rehetra de tahin'Andriamanitra amin'ny video manaraka indray. Veloma tompoko.